Fa isan'ny mahorakira-tany moa amin'izao fotoana izao ny lalao fiadriana tompon-daka maneran-tany ny baolina kitra 7-20 izay tanterahana any Brésil any. Samy miezaka ny anome fahafaham-po ny mpanjifa ary moa ireo fahitalavitra tsirairay avy hiezaka hatrany ary anome fahafaham-po an'izay mpanjifa izay mandritra an'io fotoana izorany fiadriana tompon-daka ny maneran-tany ny baolina kitra io. Ny parabaolina Madagasikara na dia tsy afaka mandefa izany mivantana ary ao aratsika vetrany anjinjin'izay voazay. Tsy afaka mantefa mivantana ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany amin'ny baolina kitra taona 2024 ny paraboly Madagasikara kanefa ho fanomezana fahafapo ireo mpanjifa araka ny laharam-pamehanana napetrany dia misy hatrany ny vahaolana entiny. Nampahafantarina ny mpanao gazety ny mikasika izay vahaolana izay tetsy amin'ny foibe amin'ny paraboly Madagasikara etsy Korondrano. Zany izay paraboly Madagasikara mampahafantarantsika rehetrarehetra indrindra ho an'ireo mpanjifa fa tonga eo amin'ny paraboly Madagasikara ny TVM. Efa ela mikarakara ny parabola sy TVM no fiaraha-miasa io ankehitriny tanteraka any izy nisy ny olakolana kely ara-teknika satria efa projet efa roa taona lasa izay izy io satria maro ihany koa mpanjifa izay nangataka mbo te haza an'izany télévision nationale zany hanao toerana sarotra dia faly izay zany mampahafantatra ny mpanjifa fa tafiditra ao amin'ny paraboly Madagasikara ny TVM amin'ny boky rehetrarehetra tsisy hakanavaka. Tsy misy vola aloha ambony ny fa afaka mahazo ty télévision mandefa mondialité avokoa ireo mpanjifa manodidina ny 2 arivo sy 1 alina mahazo ireo tolotra karazany 4 anisy paraboly Madagasikara.